Isan'ireo miteraka ny trangana tsy fandriam-pahalemana eny anivon'ny fiarahamonina ny olana fananantany. Manoloana io, tafiditra ho isan'ireo laharam-pahamehana ho an'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny Ministeran'ny Fanajariana ny tany sy ny fananantany, ny fanamorana ny fahazonan'ny tany ho an'ny mponina amin'ny alalan'ny fizarana karatany vaobe. Ao anatin'ny fanomezany tanan'ny Ministera tompon'andraikitra sy ny tetika SAPL AE4 na ny programme de lutte anti-érosive andiany faefatra, izay sahan'ny Ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ny distrika Ambatofinandrahana fatra Morimania androany no nanatanterahana ny fizarana karatany vaobe. Tonga nanatrika izany tany an-toerana ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny fananantany Andriana Narvelo Adzo niaraka tamin'ny solombavambahoaka Madagasikara voafidy tany an-toerana no filohan'ny anteny mera-pirenena Christine Razanamasoa. Fantatsika fa lafo, sarotra ary manahirana ny fahazahoana ny karatany na ny bokotany eto Madagasikara. Ka na ny fananantany izay tantaniny sy ny service des domaines na ny sampanarahana fananantany mazatra antsika azy, na ny fananantany izay tantaniny ny service ny fananantany aty fotony na ny service ny foncier décentralisé izay rahana amin'ny fotony fananantany dia andraikitry ny fanjakana daholo ary adidi ny fanjakana mampandeha azy sy mahatonga azy amokatra sy teraka vahaolana ho antsika vahoaka malagasy. Androany afaka mandry voany vato ianareo fa reto karatany izay omenanareo reto dia tsisy afaka anao osoka mikasika ny reto na kely arany. Ny antony anaovana an'izany dia niraisy ny fanjakana tanana ny famoahana sy ny fandraisana ny famoahana andreo taratasy rehetrarehetra sy azo niraisina tanana eo amin'ny birao-mpanjakana mba tsy hitsika vahoaka indray rehefa manatona ny birao-mpanjakana ny fananantany sy ny fandrevesa-tany io ny voatery hitondra taratasy na i voatery hitondra kaye anaovana ny asantsika ny amin'ny taratasy trano-mpanjakana reny. Zay tompoko lasy tompoko vavy no ezaka lehibe nety ny fanjakana ho fanovana amin'ny fitantanana sy fiarovana ny zoantsika malagasy raray avy satria zay ny toromarika fa tsy vitan'ny hoe ho zaraina fotsiny fa tsy maintsy arovana ny zoan'ny olona. Manaraka ny fenitra retsy azo atao dika ny karatany vaovao ho fisorohana amin'ny osika. Maro ireo tombony amin'ny fahazonan'ny karatany. Ny olana teo aloha dia ny faedian'ny mpiaramonina mpiaratany kanefa hatramin'ny mampisy an'ity dia mba tsy misy tsony ny olana. Efa dia mba milamina tsara izy amin'izao. Dia misaotra ny mpagnome karatany moa satria tsy misy tsony ny ady satria misy an'ity karatany ity. Dia fa izay ro isaoranay. Tsy nanao karatany ianay raha tsy vo izao. Tokotany kely 7 metatra dia 10 metatra sasany. Anaovana trano zany. Fidongidongina tany fahatany no napriska anay ny te hananana ny tany ara-dalàna amin'ny anananay azy. Hampiasana hamokarana hitaizana zaza manjafy, vary, fambolem-bary, fambolena volovolitra, katsaka, tsaramaso, voanjo. Satria misy tombontsoan'ny mpanana ny tany. Tsy azo dongidongina fahatany ny tany raha ohatra ko anao marina ny tany. Miisa 3 ankehitriny ny lalàna no laniny teo anivon'ny anteny mera-pirenena fanavaozana sy ho fampisitrana ny zo amin'ny fananantany tato anatin'ny roa taona. Isan'izany ny lalàna mikasika ny tanin'olon-tsotra tsy vita titra tsy vita kadasitra. Ankilan'izay ao anatin'ny fiara-miasan'ny Ministeran'ny Fanajariana ny tany sy ny fananantany amin'ny alalan'ny tetika SAPL AE4 izay vatsiany fanjakana Allemagne vola. Nisy ny fampitaovana ireo birao ifotony fananantany amin'ireo komina ambanivohitra misy 9 ao amin'ny distrika Ambatofinandrahana ho fanatsarana ny fitantanana amin'ny famoahana ny karatany. Misy ireo fepetranapetraka ho an'ny komina amin'ny fanatanterahana izany. Voalohany aloha tsy maintsy manao fanajariana amin'ny alalan'ny fambolekazo ao anatin'ny sahandrika fiarovana ny tanety tsokohandrika. Ary rehefa mafeno fepetra amin'ireo voly azo ireo zareo atao ny fanombanana ao anatin'ny roa taona ka raha hoe feno ny fepetra dia afaka miroso amin'ny fangatahana fananantany ny olona tsirairay izay nanao an'ilay fanajariana.
Ny commune koa moa manarak'izay a rehefa ohatra hoe tafiditra ao anatin'ny le faritra voasokajy moa zany na voafidy mafeno ny fepetra ahafahana manao an'le hoe voly azo amin'ny karanangovo iarovana ny tanety a dia efa afaka ihany koa tohanana amin'izay lafiny fampandehanana ny sampandrarahany fananantany ety fotony izay. Ankoatr'izay, andalam-pahavitana ihany koa ankehitriny dia ny asa fametrahana ny birao ny fananantany ao amin'ny distrika Ambatofinandrana. Nisy ihany koa ny fanolorana ny masom-boly sy ny fitaovam-pamokarana toy ny kibota ho an'ireo OP na ny organisation paysanne natao amin'ity distrika ity. Nanentana ireo tompon'andraikitra ny fotony hikady sy hikolo ireo fitaovana vaovao ireo ny minisitra tompon'andraikitra sy ny filohan'ny antenimera pirenena nandritra ny fanolorana izany.